efa ndresaka amin'izay vovon'ny fahasalamana izay ihany isika dia ny trangana fanontena sy ny tsy fahatsiarovan-tena noho ny fisotroana tafahoatra miara-misy amin'ireo miditra ery amin'ny hôpitaly Gérard Peflo raha ny vaovao azo tato kanefa somary miena ny tranga tahaka izany noho ny antony maro samihafa toy izay ny fanadihadiana. Pisotro miditra tao amin'ny Gérard tamin'ity taon'ity raha hoanina tamin'ny eritaona raha hoan'ny ketsin'ny sampam-baovao ny famelomana medikaly tetsin'ny Gérard manokana dia vitsy ireo trangana tsy fahatsiarovan-tena ny fisotroana toaka na ny tratra ny antsoina hoe coma éthylique. Ny zavatra tsapa dia raha mihoatra amin'ny isa-taona dia somary miaina zany ny fisotrotoa ho an'ny olona satria raha ilaza zany tsika mihoatra amin'ny tamin'ny eritaona dia roa fotsiny hita ny andron'ny voalohany dia amin'izao resatsika zao amin'ny telo eo zany ny olona voan'ny tsy fahatsiarovan-tena no fisotroana alcool. Ny momba ny sakafo indray dia ozy hoe efa mahay mitandrina angamba ny vaoaka malagasy na vaoaka eto Antananarivo na koa efa tsy nahita hoanina koa ngamba tsy maninona fa angamba tsy dia vahana loatra zay fa ny tena izy zany dia efa mitandrina daolin'ny olona satria efa be ihany keo ny fanabeazana zay natao tamin'ny olona rehetra hoe fotoana mafana zao sasa tsara ny tanana sotorano tsara dia ny fitero tsara ny sakafo zay ngamba ny azo ambara. Miaina ihany koa ny trangana fanampoizinana ara-tsakafo misy ny fihetsika tsara taona manoloana tonga avy any amin'ny hôpitaly raha sendra kamisio izay trano izay. Koa zany zay tena araky ny famaritana dia le sakafo irahan'ny olona maromaro miara-misakafo zany fa ndraindray koa nefa izy io mety mitsangarery zany hoe mety olona ray ihany mety mihinana sakafo zany dia izy mety tsy mazaka fa izay ndraiky kosa izy atao an'azy hoe mety hoe le olona misy koa mety marana olana amin'ny resaka fandevana sakafo sy sisa fa ilana anankiray zany hoe fampozinana sakafo dia misy sakafo anankiray zany zay no manana fianakavianana no hoanina tany amin'ny toeram-pilanina dia io no mety hoe misy tsy mety zany teo fikarakarana azy na ny fitehirizana azy dia saika ilay miara-fetina miara-sakafo teo zany voany izy daholo. Inona moa izy izy ny fantarina hoe inona ny tokony atao voalohany indrindra aloha rehefa miseho zany inona moa ny fisehoana dia zao marary tampoka ny loha dia manomboka maloloha dia mandoha zay io zany misehona voalohany mandoha ary matetika zany mandoha matetika le olona dia eo ny tena olona satria be dia be ny rano very zany anatin'le fisehoan'le aretina zany dia ny maika indrindra alohan'izay dia ny fandianana aty amin'ny hôpitaly. Alohan'ny fitaovana aty amin'ny hôpitaly zany dia atao zay hanolona n'ilay rano dia le rano zany mila misotrapetsaka zay angamba maika fa anisan'ny trangana ihany koa ny fikasana amin'ny tena raha ny amin'ny hôpitaly Gérard manokana dia amin'ny ray isan'andro ny fabenjy ny tonga toy izany.